Nanao antsoava-pahibe maso nangataka tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba hanomezana famontsoran-keloka ho an'ny mpanakanto Reny Dony, ny mpanakanto Wawa sy ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena sady solombavambahoaka Fofy Tao Antsiranana Ramatoa Jocelyne Maxime. Misy zavatra hoe angatako amin'ny président république-ntsika filoha-tsaigna Andry Nirina Rajoelina. Ny voalohany agnanaovako azafady aminazy manana ray aman-dreny zay artiste indrindra mpagnano salegy. Monsieur le Président, mamela heloko anao amin'ny zavatra misy fadisoana nataony mamanay Neny Dony ataoko fa ampy zay. Monsieur le Président, mifona za Monsieur le Président, isolo-tegna vahoaka ny artiste jiaby zao, vavan'ny artiste jiaby eto iprofiteko angataka aminao famotsoran-keloko na dia mbala tsy vita ny sazinazy ataotsika amin'ny trano misy tramonazy izy na iambesa adosana dia mifonja ao izy. Zegny ataoko aminao Monsieur le Président. Nandritra ny hetsika Somaro 13 sy 4 arivo no nisehony izany.